Alomerabantsika tsirairay avy indray atratra nyity sabata maraina fa 1 volana Mety. Misaotra an'Andriamanitra isika no ny andro manokana izay omeny antsika, ary ihany koa mitondra mbavaka anao manokana izay ao anatin'ny harerahana, ara-tsaina, ara-panahy ankehitriny ny tompony hanafaka anao. Alohan'hidirantsika ny hamofona inan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay nohony amin'ny tombonandro omenao anainy io. Misaotra anao Tompo satria menao anjara amin'izao sabata masinao izao izahay. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy ihany koa izay entaninao mandrakariva mba handray teninao amin'ity marain'ity. Aiza n'aiza misy azy ireo, ary na amin'ny firenena samihafa aza izahay miaino eto dia iray kosa izahay eo aminao, ary ihany koa mahazo ny hery rehetra avy aminao ihany koa. Mangataka aminao Tompo mba hamera amin'ny fahadisoana sy ny helika rehetra. Mangataka aminao koa ny hanala izay sakana tsy ahafahanay miray eo aminao, na izay samizay izany. Mangataka aminao mba hamboly ny fitiavanao anatinay tsirairay avy. Mitenena ray fa voninkaino anao izahay, anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofonainantsika androany dia manao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Nalaina amin'ny Jaona 5:14, manao hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany izy mahay mamoha azy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Tomoera amiko izy, teny tena manan-danja izay. Ny hoe mitoetra amin'ny Kristy dia midika hoe manana finoana velona sy vokatry ny fo ary mamelombelona. Finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy. Midika ho fandraisana tsy tapaka ny toe-tsain'i Kristy izany, ary koa fiainana izay manolo tena tanteraka ho ao amin'ny fanompoana. N'aiza n'aiza isian'izany firaisana izany dia iseho ny asa tsara. Ny fiainan'ny voaloboka dia iseho azy amin'ny voa entin'ny sampany, ho fitahiana ho anao sy hahatonga anao fitahiana ny fanohanan'ny fahasoavan'i Kristy tsy tapaka. Mandrapahatonga ny fotoana izay ahafahanao miteny miaraka amin'ny Paoly, manao hoe voaomba miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijalianao. Ary tsy izaho intsony ny velona, fa i Kristy ny velona ato anatiko. Ny firaisana masina amin'ny Kristy no hampiray ny mpirahalahy amin'ny fanolorana amin'ny fifankatiavana amin'ny maha-kristianina. Tsy misy toerana ho atao fangatsiahana sy ny fifandirana ho amin'ireny ady lava izay tsy mitondra zava-tsoa ho antsika ireny. Finoana iray ihany no efa neken'izy ireo, nikambana mba hanompo an'ny Tompo isika, ary hiara-miatsika ady anankiray ihany koa, hiara-miezaka ho amin'ny tanjona anankiray, ary hiara-mandesy amin'ny toe-javatra anankiray. Raha sarobidi no nividianana azy rehetra ka afatry ny famonjena iray ihany no nitoriana ho amintsika. Ireo izay mitady hery mandrakariva amin'ny Kristy no manana ny toe-tsaina. Hitanjana hatrany izy ireo amin'ny teny ataony, hitanjana ihany koa izy amin'ny fitondrany tenany, hitoetra amin'ny fanahiny, ny fahatsapany mandrakariva, ny asarobidiny famonjena azy amin'ny nanaovany sorona an'ilay zanaka malala an'Andriamanitra. Hirakitra ho an-tsainy tahaka ny sary velona sy vaovao ny toe-javatra niseho teo Kalvaria, ka hilefitra sy alefaka ny fo noho izany fanehoana mahatalanjona ny fitiavan'i Kristy azy izany. Olona voavidin'ny ra sarobidin'i Kristy ianao, ary ireo izay manana firaisana aminy dia ho ambony sy voasandatra ary masina noho ny amin'izany fifandraisana izany. Ny fahafatesan'i Kristy teo Kalvaria dia tokony hitarika antsika hanombana ny fanahy tahaka ny hanombanan'i Kristy azy ireo ihany koa. Okana izany teny izany hitoetra ao amintsika tsirairay avy, ka hahatonga antsika ihany koa hitoetra amin'ny Kristy, hahatsiaro ihany koa izany fitiavana izany, ary ihany koa hanana filoana velona vokatry ny fo, vokatry ny fitiavana, ary vokatry ny fanahy. Amen.
Leranay tsara indrindra eo mbola misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao, misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay noraisinay, mangataka aminao izay mba hankarezinao, ho diovinao ary ho avaozinao amin'ity andro manokana ity. Ny kivy ampaherezy, ny marary meo hery, ary ihany koa ireo izay mbola tsy mahalala ny herinao ampafantaro fa Andriamanitra mahery tokoa ianao ary izay dia efa zanaka voafidinao ka tianao andova ny fiainana mandrakizay. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro